Mangona ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika ny afatry ny tompo ry havana amin'ny teny ity dia ny Isaia 7:20, ny Andinin-ny 3:10 ka hatramin'ny 4:20 izay efa nivakiana tamintsika teo ihany moa izany. Inona moa ilay hevitra amin'ity volana ity? Avaozy ny fanompoan'ny fiangonana. Ao anatin'ny ray volana zany tsika, ao anatin'ny fanontsim-pivavahana, réformation moa zany. Fanavaozana ny fanompoan'ny fiangonana. Hoy ny teny fandray matetika ao amin'ny fiangonana réformé manao hoe ry fiangonana no avaozinao miavaoza hatrany. Ry fiangonana no avaozinao miavaoza hatrany. Anisan'izay mampiavaka atsika ry havana io fiavaozana io, ka mahatonga atsika tsy hitoetra mandrakariva amin'izay efa mahazatra. Zao nefa mahazatra anay zao nefa napetraky ny razany fomba nrazany. Fa isika dia miavao mandrakariva. Ny fanompoan'ny fiangonana dia mila avaozina isan'andro. Fa maninona no lazaina ny hoe avaozy? Fa maninona no tenenina amin'ny fiangonana zany hoe avaozy? Dikan'izany dia zao misy zavatra tsy haritra ao, to mandeha am-pahazarana ny fiainan'ny fiangonana indraindray. Misy zavatra fa miatota ao ka mila avaozina. Mety ho toetra zany, ary mety ho fiainam-piangonana izay mivoana mihitsy ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Jerentsika ry havana ary ny Isaia 7:20 izay efa nivakiana tamintsika ty. Hovakintsika ry havana ny Andinin-ny 4:10 ary. Isika rehetra no hiaraka maky Isaia 7:20, ny Andinin-ny 4:10 amin'ny Tompo manao hoe: ary hoy ny Tompo, satria manatonay amin'ny vava nyity ferineny ity, ary mankalaza amin'ny molony, nefa ampananaveriny ahy kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Ity fireneny ity mankalaza ahy amin'ny molony. Ny tantara voalaza amin'ny Isaia ry havana dia tantara hita tany amin'ny 9 talohan'ny Kristy tany, hitandry Amosa ry Osea ry Joely. Tamin'izany dia zao ny firenena dia matanjaka ary mivavaka ara-pomba ny olona. Ary zany na tonga ny Isaia ilaza hoe halako ny Iray Masina aroarom-paharatsiana. Firenena manaja amin'ny molony. Zany no vanim-potoana izay niaina ny Isaia mpaminany. Vanim-potoana ny fandrosoana teo amin'ny fanjakan'i Israely sy Joda, kanefa vanim-potoana ny fiemorana ihany tokoa ara-pivavahana. Nandroso ny toe-karena, nihitatra amin'ny fanjakana, fa saingy feno kolikoly teo ampelantanan'ny olombitsy ny arena, nanjaka ny kolikoly sy ny fahalovana, niaina tao anatin'ny fahantrana ny vahoaka madinika. Fa ireo antsoina hoe tremalahy dia bolangina tsisy toy izany, nanararotra ny fahantrany olona, ka nisy sarangandro miavaka tsara tamin'izany. Eo ireo mantra, eo kosa ireo manan-karena izay tena nametsifetsy nambotry ny madinika. Ary teo amin'ny fivavahana dia tena nafana fo ivelany tamin'ny fivavahana ny olona, nefa ny toetrany tsy mifanaraka amin'izany. Fa ny olona mandray ny fanavaozana ry havana malala, ny kristianina mandray ny fanavaozana, dia voalohany mivavaka amin'ny fo. Mivavaka amin'ny fo, ialao ny fivavahana manara-pomba feno fiatsaram-belatsy. Hitantsika eto zany hoe
firenena mankalaza amin'ny molony. Fa ampany alaveriny kosa ny fony. Efa hatramin'ny andro misesy ry havana no nitendrena tsy maintsy ataon'ny Israely zay natao hoe fivorena masina zany. Fanompoam-pivavahana mandraka kehitriny dia mbola manao an'izany fanompoam-pivavahana zany sika. Hoy ny Tompo, satria manatona amin'ny vavany ity firenena ity, mankalaza amin'ny olony. Ny dikany toy hoe manatona eto dia ilazana fanompoam-pivavahana zany. Ny zanak'Isiraely eto dia feno fiatsaram-belatsia teo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Raha mijery ny boky ny Amosa sika dia misy teny masika mihitsy anambarany Amosa ny fahotan'ny Israely hoe atsaro ny finaonaona ny iranareo. Inona toy izay? Fa makarenina, marenina ny sofin'Andriamanitra mihaino ny iran'ny Israely. Ny fivavahana miraondraona, fantoetra, mamarina kady. Zany ny fiainan'ny Israely. Ary tezitr'Andriamanitra manoloana izany. Ny teny hoe manatona eto, satria manatona amin'ny vavany, dia midika hoe manakaiky. Hanatanteraka fanompoam-pivavahana, hanakaiky an'Andriamanitra. Raha ny marina dia zao ny hoe zavatra tokony hahafaly an'Andriamanitra zany hoe ianao manakaiky an'Andriamanitra, ianao manatona azy. Fa ny fony reto Israely kosa dia hoe lavitra an'Andriamanitra. Ny vavany, ny tenany, ny molony akaiky an'Andriamanitra, fa ny fony manenona manalavitra an'Andriamanitra. Fivavahana manara-pomba mandeha am-pahazarany, fa ny fitondran-tena feno fitaka tamana amin'ny fahotana. Voalaza etiny hoe ka didin'olombelona no ampianarina azy ihany, ka ny fahatahorany dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Mandeha mitenin'ny mpanjaky mivavaka hony dia maninona dia lasa. Tamin'ny andro nyrebikondro ohatry zany, fa vaha-mpanjakana dia mandeha daholo. Mivavaka hony ray aman-dreny, andeo tsika mba hivavaka. Mivavaka hony razam-be atsika, andeo tsika hivavaka. Alahady ny andro hoe andro tsara hivavahany, lasa mandeha. Zavatra efa fanao fotsiny, mivavaka ny olona dia mivavaka, satria didim-panjakana zany. Indraindray koa ry havana dia mandefitra eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra, mandefitra eo alohany fomban-drazana ny tenin'Andriamanitra. Ny fomban-drazana no to mandaindaitra kokoa amin'ny olona noho ny tenin'Andriamanitra. Satria izany moa ry havana andresahana etiny hoe tena tsy niraharahin'ny Israely mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany hoe ho faizina ane ianareo e, laingy zany izy tsy niraharainy akory zany, fa mandeha nataony ihany ny fivavahany. Tsy niraharainy akory ny tenin'Andriamanitra, vavaka feno fiatsaram-belatsia, manarina ny ratsy atao ny vavaka nataon'ny Israely eto. Ary zany ny tenin'Andriamanitra eto, manatona iamolony fa ny fony lavitra, tsy mivavaka amin'ny fo, fa mivavaka amin'ny endrika ivelany. Tsy ny fitafiana ivelany akory havana mahampanompon'Andriamanitra, fa afaka manao akanjo dia konina daholo olona rehetra, afaka manao akanjo nampiandro daholo indramina kely anaovana tantara. Tsy zay akory, tsy ny akory mahampanompon'Andriamanitra, fa ny toetra ao anaty. Raha jerena ivelany reto Israely dia tena mivavaka tokoa, nefa ny toetrany tsy mifanaraka amin'izany. Mova sy tahaka ilay teny malagasy manao hoe hafa ny tenenin'ny vavany, hafa ny ataon'ny tanany. Tsarovy ry havana fa tsy bada akory Andriamanitra, ka azo sika mbakaina, ka fitahana amin'ny toetra ivelany tahaka izany. Mahalala ny mihefina rehetra izy, mahafantatra ny aty folalina izy, mianjanja eo anatrehany avokoa ny ataontsika rehetra, ny toetrantsika rehetra. Manahoana ry havana ny toetrantsika kristianina ankehitriny sanatria ve? Mbola nao tahaka an'izany fiainan'ny Israely taloha zany.
fivoriana masina aroaraoparatsiny. Ary nitolo malagasy dia nanana fomba fiteny manao hoe kristianina alahady ka mangalatra koa alatsinainy. Ilay olona mody mivavaka kay nitoetra tsy mifanaraka amin'izany. Ataovy mifanaraka ny fivavahanao sy ny fitondran-tenanao. Aza mietrehitra hoe tsy misy mahity ty zavatra ataoko ty. Mety hainao afenina ihany zany amin'ny olona, fa miariary kosa eo anatrehan'Andriamanitra zany. Dia mampitandrina ireo mpiatsara velatsihy Andriamanitra eto. Fa rehefa ho avy ny tompo amin'irao olo-lanitra dia hiteny amintsika izy manao hoe tsy fantatra akory ianareo, mialamika ry paraomeloka sanatriavina ane zany. Ka itsika zay sika zay mpivavaka no tratran'izany teny masika izany. Avaozy ny fanompoanao. Tena baiko ny Jesosy tokoa very havana no arahanao. Tenin'Andriamanitra ve ny manositra anao hanao asan'Andriamanitra? Sa tahotra olombelona? Sa enatra ny fiarahamonina? Sa mandeha ny olona dia mandeha? Maro ny olona rehefa nanao fanekena teo anatrehan'ny tompo, fa firy ny tena mana-po zany andraikitra zay tanterahany zany. Aza atao anaromana ny toetra ratsy ry havana ny fivavahana. Ary zany no nahatonga Jesosy zay hiteny mafy ny fariseo. Araka nitatsika eo amin'ny marika toko 7 zay novakena tamintsika teo. Le milaza hoe fananareo izy Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Marika toko 7 ny 9:40. Fa hoy kosa nareo, raha misy olona milaza amin'irainy amin'reniny hoe efa korbana, izany hoe zay rehetra tokony azonao soa avy amiko, dia efa zany hoe fanatraon'Andriamanitra zay rehetra tokony azonareo soa avy amiko, dia tsy avelinareo anao na inona amin'iray sy ny ren'ny intsony izy. Lay fivavahana hafahafa moa fanaon'ny Jiosy ny hoe rehefa kamo izy amelona ny ray aman-dreniny, rehefa tsy te hisahirina amin'ray aman-dreniny izy no fahatrany, dia ozy hoe ny fananako efa natolotro an'izy, ho an'Andriamanitra tsisy ho anareo tsony. Dia mody mivavaka be izy, dia tsy ny rara intsony iny ny ray aman-dreniny, fa ny fananako tokony ho anao efa natolotro an'izy, efa nomeko ny tompo. Zay le hoe korbana, fanatitra ho an'Andriamanitra. Lasa fivavahana zany fanaritsaromana ny toetra ratsy. Dia adininy ny tenin'Andriamanitra manao hoe manajany inony ny rainao sy ny reninao. Fa misy olona tena mpivavaka fa tsy miraharaha ny ray aman-dreniny. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ataonao ahoana ny fiten'Andriamanitra zay tsy hitanao na ny rahalanao aza tsy tianao. Zay le nisy olona mivavaka amin'ny fomba fotsiny ihany, mody miseho mpivavaka ka nanjo ny toetra mamarina kady. Fa ny faharoa ry havana dia zao, manaiky hovan'Andriamanitra. Manaiky hovan'Andriamanitra ny olona zay mandray ny fanavaozany. Tsy mivavaka amin'ny fofotsiny ihany, fa tena manaiky hovan'Andriamanitra. Ny zavatra tsy hain'ny olombelona dia hain'Andriamanitra. Zao ny volazan'i Jeremia toko 7:20. Moa mahay manova ny volokodiny va ny Etiopiana, ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao zay tsara ihany koa ianareo izay zatra manao ratsy. Zany hoe misy olona tena tsy ova mihitsy, tsy afaka ho amin'ny toetra tsara ny olona zatra mpanao ratsy, tahaka ny olona zay tsy afaka hanova ny volokodiny, hoy ny tenin'ny mpaminany. Fa Andriamanitra mahay ny zava-drehetra kosa. Andriamanitra mahay manova ny fovaton'ny olona ho tonga vonova. Hoarin'Andriamanitra amin'ny fanavaozana lehibe ny fanavaozana ny tendrombohitra Libanona eto, ny tendrombohitra Libanona izay resahana eto. 15:10. Tsy vetivety foana va dia hovanao sa mahavokatra Libanona,
ary ny samavokatra iverina ho ala. Zay le fanavozana ataon'Andriamanitra. Libanona dia tendrombohitra avo, karakaina, toerana be ala tsy nambolena moa zany, fa hovain'Andriamanitra ho samavokatra zany. Na hoe samavokatra dia hoe safeno azo fihinam-boa. Fa itsy andamin'izay kosa ny samavokatra lasa hovaina kritrany. Hain'Andriamanitra manovan'izany. Ny safeno azo fihinam-boa indray no lasa ala. Midika izany fa izay misandratra dia ahetry, ary zay mety dia misandratra. Fa ny fahatongavan'izany Libanona zany ho samavokatra dia tsy maintsy misy fikarakarana zany. Tsy maintsy misy fikarakarana zany. Raha misy korobata esorina daholo ny vato rehetra, kapaina ny ala, esorina, karakaraina, zay vao tonga samavokatra zany. Ary maneke ho tefen'Andriamanitra, maneke ho avaozin'Andriamanitra, ho esorin'Andriamanitra ny zavatra ratsy rehetra. Fa io ihany koa ny fahagagan'Andriamanitra eto, ny marenina ozy dia andreny tenin'ny taratasy, ary ny jamba dia ahita ao anatin'ny aizim-pito. Ny marenina andre ny tenin'ny taratasy, zany hoe andre zay voalaza ao anatin'ny boky tenin'Andriamanitra, ary ny jamba dia ahita. Ny jamba sy marenina amin'izany dia ireo olona zay napahoriana fa tena aza-pony tenin'Andriamanitra izy, na dia miaritra fahoriana azy. Ny tenin'i Jesosy ndray andro, ery tompo amin'ny lanitra, misaotra anao aho, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina, nasehonao tamin'ny madinika. Reo mireo azy milaza azy ho manam-pahaizana, manam-pahalalana, tahako naminy filazantsara. Fa reo madinika kosa mazava amin'ny ten'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra riavany. Hain'Andriamanitra ny manova antsika. Ny impossible dia possible amin'Andriamanitra. Etre tsara manao hoe jamba mahita ao anaty maizina. Fa ny jamba aza mandeha amin'ny mazava mbola mitondra tena fotsy izy. Fa maika moka ao anaty maizina, zany ny fanavozana ataon'Andriamanitra antsika. Ka mampieritreritra izay fatra-priare zany. Zay milaza azy manamaso fa tsy mahita izy. Ny fiheveran-tena ho zavatra, ny firehareana riavana, zava-pona eo anatrehan'Andriamanitra zany. Toy ny olona manamaso fa tsy mahita, miraparapa amin'ny maizina. Fa manekeo avaozin'Andriamanitra, maiza manetry tena, raiso ny fanavozan'Andriamanitra, meteza ho vain'Andriamanitra, ary akeo ny fanahy masina ho mpanoro anao, mpanolalina anao. Raiso ny tenin'Andriamanitra ho fanitsiana zay diso. Rehefa mifanatrika amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, ho foana ny fiheveran-tenanao ho zavatra, satria ianjaanja ny fahotanao, ahibebaka ianao, ahiala amin'ny ratsy fanaonao ianao, dia hiaina amin'ny fiainam-baovao ianao. Dia voalaza manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa nanaiky hovain'ny tompo, efa nanaiky hovain'ny tompo. Voalaza eto ny tantaran'i Abrahama. Abrahama dia navotan'Andriamanitra, ho ny andininy 9:20. Koa ny amin'ny taranak'i Jakoba dia zao lazain'i Jehovah zay nanavitra ny Abrahama. Mampatsiahy ny tantaran'i Abrahama izy eto hoe i Abrahama dia tena navotan'Andriamanitra teo avovoan'ny mpanompo sampy, ny esorony teo. Ary zany fanavotan'Andriamanitra ny Abrahama zany dia antoko ny famonjenantsika rehetra malaka ankehitriny. Andriamanitra dia manohy hatrany ny fanavotana antsika. Dia voalaza hoe tsy homenatra intsony Israely osa Jakoba, tsy homenatra intsony izy, satria tsy isy tsony ary tsy valoarika intsony ny tavany. Zany ny fotoana iseho rehefa manaiky ho vain'ny tompo isika. Ny fahotana zay nahasafitra henatra ny Israely dia tsy ampiamenatra azy tsony zany, satria olom-baovao izy, efa niova izy, efa niova toetra izy rehefa
nahita ny famaizana zay nataon'Andriamanitra taminy. Zay ny andininy efatra amby roapolo. Andininy ary zay mivily fanahy dia mbola azo fahalalana, ary zay monomonina dia mbola hianatra fahendren'ny, satria efa niova izy nahita ny famaizana ataon'Andriamanitra. Rehefa manaiky io van'Andriamanitra tsika rehefa namalala dia tonga olom-baovaotsika mandray ny fahafenoan'i Kristy. Kometeza ary ho van'Andriamanitra. Ao anatin'ny ray volantsika hiteny zany fiavaozany zany mandrakariva. Ary ny olona zay miavao ary tsy mivavaka ara-pomba fa mivavaka amin'ny fo, manaiky ho van'Andriamanitra ary miaina amin'ny fiainam-baovao, satria efa ao amin'ny Kristy izy miala amin'ny karaza-paharatsiana rehetra. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.